Raha hijery loha hevitra anankiray tsika ny zavatra tiako hoe raha tsika mijery dia hoe ny tena fandresena. Mba averen'ny kely amin'ny namanao aloha ary zay loha hevitra zay loha mba ho tsarony foana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny tena fandresena. Ny antony anarantsika n'izay mantsy dia betsaka isika, betsaka ny kristianina no mieritreritra hoe ny fandresena dia hoe rehefa misy olona manana ady aminy ohatra, miady tany aminy, dia miady tany dia mifampitory dia miakatra fitsarana mihitsy dia nandresy izy. Ao amin'i Jesosy tsy maintsy mandresy dia nandresy. Ohatra koa hoe misy zavatra tsy nety dia nahazo rariny rehefa avy eo, na hoe misy olana misy zavatsarotra dia mivaly izy dia tena tsy maintsy mandresy, tsy maintsy fa tsy zay any anefa ny tena fandresena. Ary raha ny tena marina ary hafa mihitsy ny zavatra ampianarin'ny Baiboly raha ohatra ka hoe fandresena ny resahana. Dia aloha tsika hijery teboka anankitelo misy fandresena anankitelo zay tokony iainanao foana isan'andro, tokony ho hita amin'ny fiainanao foana hoe tena mpandresy ianao, tena mpandresy ianao, tena mpandresy ianao. Jaona voalohany toko 5 teboka voalohany dia irahantsika mamaky ny andininy fahaefatra amin'io tenin'Andriamanitra ampianarin'ny apôstôly antsika io. Jaona voalohany toko 5 dia zao no voasoratra ary amin'ny andininy fahaefatra hoe fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia manina ozy izy maharesy zao tontolo zao, ary ny fandresena zay enti maharesy zao tontolo zao dia ny finoantsika. Amen. Ny olona nateraka Andriamanitra, le nateraka Andriamanitra dia tsotra fotsiny ihany hoe nino ianao, nino an' Jesosy ianao, nandray an' Jesosy ianao, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana dia nanomboka teo ianao tonga zanak'Andriamanitra, tonga nateraka Andriamanitra ianao. Dia ny ampianarin'ny Baiboly antsika dia hoe maharesy zao tontolo zao ny olona nateraka Andriamanitra, maharesy an'ilay zao tontolo zao hoe mba ny fifehezan'ny Satana. Aza dity fa zao tontolo zao dia eo mba ny fifehezan'ny devoly. Ny tontolo tsy misy an'Andriamanitra dia eo mba ny fifehezan'ny Satana mivantana. Zay no mahatonga antsika mahita ao amin'izao tontolo zao dia misy zavatra ratsy, ady, korotana, fijaliana maro isan-karazany, fankahalana, tsy fitiavana, satria eo mba ny fifehezan'ny Satana izao tontolo zao. Na ny mpitarika na ny olona ao amin'izao tontolo zao dia eo mba ny fifehezan'ny devoly. Dia zay no ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika hoe rehefa ao amin'Andriamanitra zany ianao dia tokony haresy an'izao tontolo zao. Amen. Zany hoe maharesy ny fomba fanao tsy araka an'Andriamanitra, maharesy ny fomba fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, maharesy ny fahotana. Ary zay ny tena fandresena. Ny tena fandresena dia hoe ianao maharesy amin'izao tontolo zao, ianao maharesy ny fahotana, ianao maharesy ny faratsiana rehetra. Fa raha mbola tsy maharesy an'izany ianao, mbola tsy azo lazainao mpandresy ianao. Fa ny tena mpandresy ary ny kristianina mpandresy dia zay maharesy reny zavatra ireny. Jereo amin'ny Petera faharoa toko 2 dia ny andininy 20 dia misy karazan'olona mampalahelo. Fa raha misy efa afaka amin'ny falotony zao tontolo zao noho ny fahalalana tsara amin' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, nefa voasingotra zany indray ka resy ny farany dia ratsy noho ny voalohany. Tsika efa nafahan'Andriamanitra tamin'ny faratsiana, tamin'ny ratsy, tamin'ny zavatra momba n'izao tontolo zao, tamin'ny fahotana maro isan-karazany. Dia isan'andro ianao tokony hiaina n'izay fandresena izay, tokony tsy ho voasingotry ny ratsy intsony ianao, tsy tokony ho voasariky ny ratsy intsony, fa tokony handresy foana. Fa eto misy karazan'olona ampianarin'ny Petera hoe efa nandresy izy ireo, naresy an'izao tontolo zao, naresy ny fomba n'izao tontolo zao tao amin'i Jesosy, noho ny fahalalana an'i Jesosy, noho ny finoana an'i Jesosy. Fa rehefa avy eo dia voasingotra indray, resy indray. Dia indraindray tokoa ny antsika resy indray.
le karazan'olona lety moa tena niverin-dalana mihitsy ireo olona resan'Andriamanitra ireo. Fa misy fotoana nefa noho ny tsy fitandremana isika dia resy indray, resy ny zavatra izao tontolo izao indray, resy ny fakapana indray. Zany no tena tokony fandresena iainanao isan'andro, hoe tsy manaiky intsony mihitsy ianao ho resy ny fakapana, fa mandresy an'izany isan'andro hoe ninona zavatra alefany devoly lay Andriamanitra izao tontolo izao eo alohako, dia za mandresy an'izany foana ao amin'i Jesosy, mandresy an'izany foana. Fa indraindray tokoa hoe resy ihanytsika, nefa ao amin'Andriamanitra ianao tokony ho mpandresy. Hoy Jesosy zay hoe matoky fa izao efa naharesy amin'izao tontolo izao. Zay ny tena fandreseny zay. Fa na mivada olo ary ny olonanao rehetra, na afaka amin'ny zava-manahirana anao ary ianao hoe tsisy ninona manahirana anao ntsony amin'ny fiainana, nefa mbola tsy maharesy amin'izao tontolo izao ianao, dia mbola resy. Fa ny mandresy dia mandresy amin'izao tontolo izao, mandresy ny filana, mandresy ny fahotana, mandresy zay ianao ny azo hoe lehilahy na vehivavy mpandresy. Zay ny tena fandresena. Ny fandresenao ny devoly, zany ny tena fandresena, hoe mifanandrana aminao ny devoly, mifanandrana aminao ny herin'ny maizina, dia mahatohatra n'izany ianao. Zany ny tena fandresena, ny fahafahanao manohatra ny fanangolen'ny devoly rehetra, ny fahafahanao mifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Zany ny tena fandresena. Zany ny ravana zay manatriketo hoe misy zavatra alefan'ny Satana, dia mandresy an'ilay izy ianao. Amen. Fa tsy voatery hoe ny fiainana milamina ihany akory, fa na dia misy tsy milamina ary ny fiainanao, maharesy amin'izao tontolo izao eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia mpandresy. Amen. Ary zany mihitsy ny tokony toerana izy atsika, tokony zany mihitsy isan'andro dia mandresy amin'izao tontolo izao, mandresy ny fombafomba tsy araka an'Andriamanitra, mandresy ny fomba fijery sy fiainana tsy araka an'Andriamanitra. Za zao manomboka mandinika, sady nisy olona ihany koa moa ny resaka tamiko, dia ilay olona manao hoe misy olona tsy mivavaka, silamo anambady ahy, dia afaka manambady azy ve ahy, dia hoy zay manao hoe aza manambady azy ianao, fa raha anambady azy ianao dia anana olana be dia be mihitsy ianao, anana olana ianao. Nanambady any izy, tsy tena mbola nanambady akory fa mbola hoe izy koa tsy haiko koa zay any, dia niaraka zao lasa manana olana, dia lasa manana problème satria tsy mitovy. Zany ange mila resena daholo hoe rehefa fiainana tsy araka an'Andriamanitra, rehefa na fitiavana tsy araka an'Andriamanitra, dia tsy maintsy resenao zany, tsy maintsy zany ange zavatra andrasan'Andriamanitra resen'ny tanora ankehitriny, fitiavana tsy araka an'Andriamanitra, fombafomba tsy araka an'Andriamanitra, fomba fanao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mamotika ny ara-panahy, fomba n'izao tontolo izao, fitaky ny devoly, mila resena. Ary eo amin'izany ny tokony ho hita hoe tena mpandresy ianao. Indraindray mantsitsika mikika fandresena, mikika fandresena satria milamina ny fiainanay, tahin'Andriamanitra izahay, asian'Andriamanitra zao tena mpandresy izahay, nefa rehefa jerenana ny anatiny mbola resy n'izao tontolo izao ihany, mbola resy ny fakapanahy ihany. Fa amin'ny lafiny zay indrindra tokony tena ahitana hoe mpandresy ianao, ary mpandresy ambony mpandresy ao amin'i Jesosy. Amen. Zay ny zavatra voalohany, ianao tokony andresy amin'izao tontolo izao, ianao tokony andresy ny devoly. Hoy Jakoba hoe toero ny devoly dia andositra anareo. Izao tontolo izao ange efa resin'i Jesosy, manaraka n'izay fandreseny zay fotsiny ianao sisy, ny devoly efa resin'i Jesosy, dia manaraka n'izay fandreseny zay ianao, toero ny devoly dia andositra anareo izy. Mila manana fahavononana ianao hoe za tsy maintsy mandresy, za tsy manao an'izao, za tsy manao an'izao, maka lesona ao amin'ny tompo. Jereo tsara Jesosy fa rehefa nalainy devoly fanahy izy dia nanohatra hatramin'ny farany izy, ndray mandeha indroy intelo, nanohatra hatramin'ny farany, nandresy
ohatr'izany koa ny kristianina isanandro dia tokony andresy. Aza mba hainao mihitsy ny olona manao eny olombelona ihany tsika tsy maintsy solafaka, fa ao amin'Andriamanitra ianao natsona andresy fa tsy natsona ho solafaka. Amen. Aoka ho tapitra mihitsy le fomba fijery tahaka an'izay, mandihy tany tsy maintsy solafaka e, tsy maintsy zao ihany, atao ahoana mo natsona andresy ianao, zany ny mahatonga anao hoe ao amin'ny tompo andresy an'izany zavatra zany, andresiny tsy famarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Zay a ny teboka voalohany. Ny teboka faharoa dia andao amakytsika amin'ny Hebreo toko faha 1:10 dia ny 9:30 ka hatramin'ny 70. Hebreo toko 1:10 dia ny 9:30 ka hatramin'ny 70. Zao no voasoratra ao amin'ny epistily ho amin'ny Hebreo. Na azafady atombontsika amin'ny 9:30. Inona koa no lazaiko, ary faolany ny andro raha milaza ny Gideona sy Baraka sy Samsona sy Jefta, Davida koa sy Samuel ary ny mpaminany, izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, ny asa famarinana nahazo ny teny fikasana, nanakombona ny vavan'ny liona, namono ny fidedadedany afo, afaka tamin'ny lelan'ny sabatra, raha naleminy dia nampatanjahana, tonga nahery tamin'ny ady dia nampandositra ny miaramila ny firenena hafa. Ny vehivavy nandray ny azy efa maty fa nahatsangana ho velona ndray, ary ny sasany nampijaliana ho faty nefa tsy nentinanao izay hafahana mba hahazoa ny fitsanganana tsara lavitra, ary ny sasany niaritra fanehosoana sy kapoka mafy, ary fatorana sy tranomaizina koa, notoram-bato izy no tsy fana, nalay-panahy no vonona tamin'ny sabatra, dia nirenireny ny tafy hoditrondry sy hoditrosy, efalao ory fa adiranovana, nefa zao tontolo zao tsy mendrika ho nitoerany akory, dia nirenireny tany anefitra sy tany an-tendrombohitra sy tany anjoy, ary tao andavatany izy. Ireo rehetr'ireo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza dia tsy mba nandray ny teny fikasana, fa Andriamanitra efa nambaotra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Tao amin'ny teboka voalohany isika nahita ny fandresena n'izao tontolo izao, ny fandresena ny devoly, ny fandresena ny fakapanahy rehetra izay mety alefany ao anatrehanao. Ny faharoa manarak'izay ny tena fandresena koa dia ireo hitantsika soratana tao amin'ny Hebreo ireo, misy karazan'olona anankiroa mantsy resahanao. Ny tokon'olona voalohany dia nahita fiainana feno fahagagana miaraka tamin'Andriamanitra, zany hoe mamono ny fidedadedany afo zany. Nisy an'ireo namany Daniel telo mirahalahy hoe Sadraka, Mesaka ary Abednego, nalaina indray andro dia natsipy tao anaty lafaoro mirehatra afo. Zay ny didin'ny mpanjaka hoe rehefa tsy mekohika ao anatrehan'ny sary olona atsangany mpanjaka dia atsipy anaty lafaoro mirehatra. Izy telo mirahalahy tsy nanaiky, nanohatra amin'ny farany dia natsipy tao, fa rehefa natsipy tao dia tsy nandoro azy ny afo, nivoaka tao izy tsisy fofona afo akory. Ry Daniel natsipy tanatin'ny lavaky ny liona, tsy nanan-kery tamin'ny liona nakeny azy, tsy afaka nihinana azy ny liona. Nisy be dia be takandro Davida nambabo fanjakana maro tamin'ny alalan'ny fanampian'Andriamanitra azy. Nisy olona be dia be ao anatin'ilay olona voatanisy eo nahita fahagagana betsaka tamin'ny fiainana, tena nahita ny voninahitran'Andriamanitra, nahita fandresena mihoapapana tamin'ny fiainana. Fa nisy karazan'olona koa nefa ataony mitovy lisitra ao anatiny ao, hoe tsy tena nafinaritra ny zavatra nitranga tamin'ny fiainana. Ny sasany no toram-bato, ny renireny, tsy nanana trano nitoerana akory, tsy nahita izay hipetrahany lohany akory. Ny sasany no vonoina tamin'ny sabatra, no tapahan-doha ny sasany, no tsy fana ny sasany. Retinareo moa zany hoe ianao tsy fana, alao tonga dia hoe mihina maty eo tifirina mibasy dia vita tsy mandraba vitan'ilay tsy fananao eo zany, sady manaintaina ianao, mijaly ianao, midradradratra ianao. Zany nefa ny ainan'ireo. Ny sasany midora, ny renireny, mitafy hoditrondry, mitafy hoditrosy, natao tsinotsinona tamin'ny fiainana. Fa ireo karazan'olona roa ireo nefa dia ampianarin'ny mpanoratra ny Hebreo hoe samy nandresy tamin'ny finoana. Ny sasany nandresy tamin'ny fahavelomany ary ny sasany nandresy tamin'ny fahafatesany.
azadino fa ny fahafatesana no azoko tombonao za ny tenin'Andriamanitra. Tao nandresy tamin'ny fahavelomana, tao nandresy tamin'ny fahafatesana. Samy nahazo laza tsara noho ny finoana daholo ireo, samy nandresy eo anatren'Andriamanitra ireo olona ireo, dia ireo no tena mpandresy. Ary efa nisatatra atsika ny fiainana mandrakizay, vavolombelona mijery atsika, vavolombelona mandinika atsika, efa any amin'ny fiainana mandrakizay. Ho avy ny fotoana ilady eo anatren'izy ireo koa tsika rehefa tonga ny fotoana aoriana an'izao fiainana izao. Nandresy ireo ry havana izay manatrika eto, nandresy ireo tamin'ny satria nahoana nitahiry ny finoana hatramin'ny farany. Zay ke ny tena fandresena ireo e, tsy hoe ny fiainana milamina, ny fiainana nisy fahagagana, nisy tsy nahita fahagagana ireo, nisy nampandositra miaramila, nisy tsy maintsy nandositra koa nefa ireo, nisy namono ny fahavalo tetỳ an-tany, fa nisy novonono ny fahavalo. Zany hoe tsy tena zay ny fandresena, fa ny fandresena dia zao hoe nitahiry ny finoana hatramin'ny farany, nitahiry ny finoana hatramin'ny farany. Ary ny mpanoratra hoe reo dia nahazo laza tsara noho ny finoana. Zay nge ny tena fandresena ry havana. Ny atao hoe mandresy ianao dia ianao mitahiry ny finoana, na inona zava-misy, na mahita zava-tsoa sy fahagagana mahafinaritra ianao, na tsy mahita taka ny apahany amin'ireo olona ireo, dia mitahiry ny finoana. Zany ny tena fandresena hatramin'ny farany, dia mahavita mitahiry. Jereo eo amin'ny Timoty 2:1-7 misy lehilahy anankiray mijoro vavolombelona ny amin'ny fiainany. Timoty 2:1 dia amin'ny 7 dia zao no lazainy hoe efa niady tsara, na tanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana. Nitahiry ny finoana ozy Paoly, hoe tao anatin'ny lalana nolalovany rehetra niaraka tamin'Andriamanitra, dia voatahiry ny fiainana feno finoana hatramin'ny farany, dia nitahiry ny finoana. Zany ny tena fandresena ry havana. Hoe amin'ny andro ny fahafatesanao taka ny Paoly efa akaiky ny fahafatesana eo, ary tsy fahafatesana moramora fa fotoana fohifohy aorianany nanoratany an'io tenin'Andriamanitra vakitsika io, dia ho tapahan'ilay empereur romanina atao hoe Néron ny lohan'ny Paoly. Fa mialohan'izay nefa dia mijoro vavolombelona Paoly manao hoe nitahiry ny finoana. Halleloja. Zany ny fandresena, zany ny tena satroboninahitra lehibe ao anatren'Andriamanitra. Ianao mitahiry ny finoana, hoe na inona fa indraindray tsika vao misy zavatsarotra kely efa tsy hitantsony hoe nakaiza ny finoana, efa tsy hitantsony hoe nanahoana ny finoana sy ny fatokiana. Fa ny tena kristianina mpandresy dia tsy hoe kristianina manana fiainana milamina akory, fa kristianina mitahiry ny finoana, na milamina na tsy milamina dia mitahiry hatramin'ny farany. Zany ange ny fandresena. Raingatsika mandresy amin'ny mora rehefa tonga ny sarotra ohatran'ny tsy tena mandresy tsony, fa amin'ny zavatra rehetra nefa dia tokony zay ny zavatra misy, mitahiry ny finoana. Raha ho avy ny fotoana ihany koa ialanao eto an-tany ikipy ny masonao, tsy maintsy ho avy zay fotoana zay. Mialohan'izay dia afaka hiteny ianao hoe efa niady tsara, natanteraka ny fiazakazahako, nitahiry ny finoana. Ary hatramin'izao dia tehirizina ho any satroboninahitra ny fiaina. Firy ny kristianina tsy afaka miteny an'izany intsony, fa aoka ianao isan'andro afaka hiteny an'izany hoe nitahiry ny finoana. Amen. Nitahiry hatrany, mahatoky ozy ny ten'Andriamanitra hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitra ny fiaina. Zany engeny tena fandresena, ianao mahatoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany, na inona ny fahafahanao miankina sy mahatoky aminy. Zany ny tena fandresena zany. Ka na tsy mahita ninona ary ianao, le fatokinao an'Andriamanitra dia efa fandresena mihitsy le izy.
Amen. Efa tena fandresena, ianao le mahatoky ny tompo, ianao le afaka miankina amin'Andriamanitra foana, enina dia tsy mamoy intsony ny aviavy, na tsisy atenaina intsony ny voaloboka, efa tsy misy zavatra azo andrasana intsony, fa mahatoky foana ianao, manantena foana. Zany ny tena fandresena, ary manasana ho iaina amin'izany isan'andro isan'andro, fa zany ny tena fandresena. Ny tahiry ny finoana. Amen. Ny tahiry, tenena aloha namanao hoe aoka hitahiry ny finoana. Aza vela hozongozon'ny rivotra ny finoanao, aza vela hozongozon'ny zavatsarotra ny finoanao, fa saintsainy le olona ao bokin'ny Hebreo reo, na mitsofa azy amin'ny tsofana azy tsy navelany na nozongozona ny finoana, na ny sabatra nanapahana ny lohany izy ireo, na ny fampahoriana be dehibe zay niainan'izy ireo tsy navelana mihitsy na nozongozona ny finoana. Ary ny fahasoavana Andriamanitra ny zavatra fahagagana mitranga tamin'ny fiaina tsy nampahozongozona azy koa, fa na ny tsara na ny ratsy dia nitahiry ny finoana. Tsara laza noho zany ny tokony ho izy, hoe rehefa tonga any an-danitra dia ilahatra eo anatrehan'ireo olona ireo ianao hoe manana laza tsara noho ny finoana. Amen. Hoe mba eo koa ny anaranao manao lisitra ny bokin'ny Hebreo dia hoe diso ny lisitra tompoko, ny anarako adino, tokony natao tokoa ny anarako fa za koa nitahiry ny finoana. Halleloja. Tsy Gideona sy Jefta sy Davida sy Samsona fa za koa nitahiry ny finoana nandresy aho. Halleloja. Zany no tena fandresena. Ary ny tepikarak'iray fahatelo inona ny tena fandresena. Romanina toko fahavalo dia ny andininy fa fito amby telopolo minao fa tena Andriamanitra efa tena haitsika mianakavy izy io. Romanina toko fahavalo ny andininy fito amby telopolo. Na tsy manino alao vakina manomboka amin'ny andininy dimy amby telopolo. Iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe fanonony aminao no naminao nanay mandrakarivo, toy ny ondry vonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra zany dia manohitra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra kehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny any ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra zao dia tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Mampianatra Paoly hoe tsika dia mpandresy ary raha ny tena marina dia manohitra noho ny mpandresy ao amin'ny Jesosy. Manohitra mpandresy fa mbola misy anarana anankiray ambonin'ny mpandresy dia le atao hoe manohitra noho ny mpandresy. Manohitra noho ny mpandresy. Tokony izany ianao manohitra noho ny mpandresy. Ka inona moa ny ampianaran'ny Paoly eto? Ny atao hoe manohitra noho ny mpandresy dia tsy miova mihitsy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy miova. Tsisy mahasaraka azy amin'ny fitiavan'i Kristy, tsisy mahaisotra azy saraka amin'Andriamanitra mihitsy, na inona dia misy zavatra be dehibe mihitsy tonon'ny Paoly ao. Anisan'izany ny fahafatesana, anisan'izany ny mosary, anisan'izany ny sabatra, ny fanenjehana, ny fanapahana, na anjely na amin'ny fiainana ankehitriny na amin'ny fiainana ho avy. Dia hoe tsisy mampisaraka atsika amin'ny fitiavana an'i Kristy satria manohitra noho ny mpandresitsika ho aminy. Ny tena fandresena dia zao ry havana izay manatrika eto hoe na inona zavatra mitranga dia tsy miala amin'ny tompo ianao, tsy miova ny fitiavanao an'Andriamanitra, tsy miozongozona ianao amin'ny fanompona. Zany ny atao hoe olona mandresy. Zany angely tena olona mandresy hoe tsisy ary tsy mandresy fotsiny ary ianao fa manohitra noho ny mpandresy. Tsy miova mihitsy ny fitiavanao ny tompo. Ninonino fa indraindray misy kristianina enganemba tsy ianao mihitsy zany fa olona any ambotsi-tononona. Hoe misy kristianina any ambotsi-tononona,
raha vao misy fahasarotana kely efa misy fiatraikany iny any amin'ny fitiavany an'Andriamanitra. Efa manomboka malaindaina izy ny mivavaka, efa manomboka tsy tena ao tsara tsony izy. Raha vao misy zavatra sarotsarotra dia avelany mihitsy aloha ny sambo, lasa izy miala aloha. Fa ny mpandresy dia na inona mitranga dia tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Na inona dia tsy miova ianao. Zay nge zany no alalana hoe tena mpandresy marina ve ianao satsia tsy miova mihitsy ny fitiavanao ny Tompo, tsy miova mihitsy ny fanomponao an'Andriamanitra. Raha ohatra zany ianao mandalo olana dia no le olana ianao dia tsy mahavita mamaky baiboly intsony dia mbola tsy mpandresy ianao. Fa tokony tsisy fiatraikany any amin'ny fanomponao ny Tompo mihitsy ny olana lalovanao. Amen na ve zany? Raha ohatra ka mandalo problème ianao dia hoe tena reraka mihitsy hatramin'ny saiko fa tsy tonga ny am-piangonana aloha androany, mbola tsy mpandresy zay. Fa ny mpandresy dia tsy niova ianao. Halleluja! Tsy niova ianao fa tonga ihany ianao, tonga ihany ianao. Na inona zavatra nolalovanao. Hoe misy problème, misy zavatra mandalo dia tsy tonga mivavaka ntsony, tsy mpandresy zany ange. Resy ianao, resin'ny olana ianao zany, resin'ny olana ange ianao zany dia lasa nisy fiatraikany tany amin'ilay fitiavanao ny Tompo ilay izy. Resin'ny fahasarotana ianao, resin'ny akiviny, resin'ny zavatsara. Fa aoka ianao anoatra noho ny mpandresy dia tsisy ninona mpiova ny fanomponao an'Andriamanitra. Indraindray ange tsy mila olana akory ary indraindray, fa indraindray orana dia efa maharesy antsika. Orana, avy ny orana dia efa tsy mivavaka. Zany ange indraindray nanina tsy tonga tena avy be ny orana tsy mivavaka, natao ohatra sao dia lena. Dia raha ohatra zany ka tsy orana ny avy fa olana dia ahoana zany? Orana ary resy ianao maika fa olana. Ry havana zay manatrika eto, aoka tena hotaka an'io tenin'Andriamanitra io hoe manoatra noho ny mpandresy ao amin'i Jesosy. Dia andresy amin'ny zavatra rehetra, tsy resy ny zavatra mandalo, tsy resy mihitsy na inona. Zany ange ny tena fandresena zany. Hitanareo mila manova fomba fisainana mihitsy tsika. Fa indraindray ny fandresentsika dia hoe ny mahita zavatra mahafinaritra foana. Ahita zavatra mahafinaritra ianao miaraka amin'Andriamanitra. Mahita ianao, ny olona nahita, mahita. Efa nitenen'ny dokotera, efa le niteneniko aminareo hoe ho faty io rariva na rapitso. Zao le zazalakely efa niratra ny masony, efa afaka tamin'ilay coma, efa nesorony ny hôpitaly ny tuyau rehetra amin'ny vatany sisa, efa misakafo, efa nandeha tany amin'ny toalety. Fitahin'Andriamanitra lehibe zany. Mahita zavatra mahafinaritra isika. Fa tsika zao zay ny hitantsika. Alleluia, tsara. Fa inona ny hitan'io renin'io talohan'izay? Inona ny hitan'ny renin'ilay zazakely ange tena ambana mihitsy ny fiainany. Maizina tanteraka ny tany aman-danitra no hitany. Nefa izy mampatoan'Andriamanitra. Fa ao anatin'ilay izy anefa ny tena fandresena dia hoe tsy nanovy ny fitiavana ao an'Andriamanitra ilay zavatra misy. Ka na mivay ny rehefa avy eo izay inotsika, na tsy mivay araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ianao efa nandresy foana. Tsy tokony hiankina amin'ny zava-misy mihitsy ilay fandresena, fa hiainanao foana ilay izy. Amen. Tsy manova na inona na inona. Dia tiako raha ampiasa saina vetivety ianao ary amin'izao fotoana izao. Manahoana tokoa ianao? Tena azo lazaina tokoa ve hoe tena mandresy ary manoatra noho ny mpandresy foana? Tsisy zavatra manova ny fitiavanao sy ny fanomponao an'Andriamanitra mihitsy tokoa ve sa? Raha vao misy zavatra ihany indraindray ohatra hoe tsy tonga tampoka, hoe reradreraka, kivikivy, fa manomboka izao dia aoka ianao anoatra noho ny mpandresy. Amin'ny alalan'ilay tiantsika ao amin'i Jesosy Kristy dia manoatra noho ny mpandresy. Zay teboka anankitelo zay, mety misy teboka hafa fa ajanontsika amin'ireo anankitelo ireo ihany aloha. Ny voalohany ny fandresena dia ny fahafahanao manoatra amin'izao tontolo izao. Zay nateraka Andriamanitra dia maharesy amin'izao tontolo izao. Zany ny tena fandresena. Ny tena fandresena dia hoe nisy olona teny an-dalana nilavaniny taminao, nisy fakapana lehibe, hamaly azy, hanoatra azy,
mitabataba aminy ianao fa nanohatra ianao nandresy ianao hoe non tsia na resy zany tena fandreseny zany rehefa hoe isan'andro ianao dia mandresy ny fakapana isan'andro ianao dia mandresy an'izao tontolo izao mandresy ny tafika alefa ny fahavalo zany ny tena fandresena amen ny fandresena faharoa dia ny fahafahanao mitahiry ny finoana na inona zavatra misy mitranga avelan'Andriamanitra dia mino hatramin'ny farany ianao manantena hatramin'ny farany ianao ny finoana ary ny fahatelo anankiray lehibe ny tena fandresena dia ianao tsy miova tsy mety misaraka amin'ny fitiavana ny Kristy tsisy fiovana mihitsy ny fanompona ho an'Andriamanitra na inona zavatra misy na inona zavatra mitra zay ianao ny azo lazaina hoe tena fandresena fa ninona zavatra mety iainanao ninona mety heverinao hoe fandresena fa mbola tsy ao ireo teboka telo ireo dia mbola misy zavatra mila amboarina satria mbola tsy tena mpandresy tsara fa rehefa ao ireo dia hoe ilay namarana anazy teo manoatra no mpandresy ianao amin'ny alalan'ilay tiana ataontsika ary angataka amin'Andriamanitra mba tena iainantsika izany fandresena efa vitan'i Jesosy zany hoe Paoly hoe misaotra an'Andriamanitra isika izay mampandresy antsika amin'ny alalan'i Kristy Jesosy ataontsika hivavaka Andriamanitra raiko